Fitaintainana, tebiteby, asa saina no niaina ninjara na i Benjara Romule Andrianivo, ray mpianakaviana mipetraka eny Fokontany Belanitra Zaivola, komina Ankadikely Lafy, mpiasa ao amin'ny tontolo ny fahasalamana amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina izay voalaza fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tena isaky misy dokotera mihitsy atao aminay dia ati-tsaina tanteraka ny atrehanay satria tena mafy dia mafy ilay miandry an'ilay résultat, tsy tenenina mihitsy hoe pozitiva na negatif. Isan'ireo 7 voatsirika efa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny 9 Mey izy. Tsy nanana fifandraisana tamin'ny olona marary ny aretin'io izy, saingy rehefa nisy fitiliana tao am-piasana dia nanao koa izy amin'ny maha-mpitsabo azy. Ny dépistena anahako sendra nanao dépistage systématique fotsiny ahako fa tsy nisy sinina, tsy nisy ninina akory fa tonga dia nisy nanao dépistage tao am-piasana dia mba nanao dia voantso après 72 heures hoe positif. Tany am-piasana zany no nalaina nandehanaka any amin'ny hôpitaly fa dia manjanako taty an-trano dia tena nikorotana tokoa satria tampoka dia tampoka taminay ilay izy. Taoriany ny nanambarana azy fa marary izy no nanomboka ny tebiteby teo amin'ny njara. Tsy nitombona ny saina hoe taiza no nahazona ny aretina ary ahoana ny vady aman-janaka, indrindra ny vady izay be voka. Tena mafy amin'ilay miaina amin'ilay izy zany ho anao manokana aloha dia tena teo amin'ilay resaka tebiteby fiandrasana ilay valan'ny test sy ny ianao tsy mazava aminao hoe ahoana ny tena momba anao satria raha ohatra izay ka hoe tena nitombona hoe pozitif dia nitombona ny saina zany hoe pozitif fa hitsabo tena fa izay le sady tsy hoe tsy pozitif ny tsy negatif tsy hita izay nitenenina ny taty an-trano satria na ny vady aman-janako ary lasa ny aya hoe ahoana zany ny vady aman-janako any an-trano raha ka pozitif marina zako. Fitatenana isan'andro no niainany lavitry ny vady aman-janany. 14 andro no nitazomana njara teny amin'ny tompom-pitsaboana Andohatapenaka sy ny village voara teny Andohatapenaka ihany. Intelo natao fitiliana izy teo anelanelan'ny 7 Mey ka hatramin'ny 12 Mey taoriany nanambarana taminy fa voan'ny coronavirus izy. Izay tsy nampanina anay raha ny tenena hoe pozitif ilay dia pozitif izay. Hoe raha sanam-pivoa dia anahoana kokoa ny vadiko sy ny zanako. Dia niantso ny CCO ny vadiko dia hoe aza mivoaboaka ao an-trano fotsiny alongany. Dia fa misy mandeha tonga mandeha manao test tany nareo fa alarobia izay vao nisy tonga nandeha nanao test taty. Izany hoe ny lafa misy nangalana anahako le 7 nandrapatonga ny larobia zany ny vadiko sy ny zanako dia taty an-trano foana nitainitaina ny andro hoe ahoana ny test ahoana momba ana any amin'ny hôpitaly. Taorian'ny fitiliana faharoa izay natao dia nivaly fa tsy marary ny coronavirus njara ka nafindra teny amin'ny village voara Andohatapenaka. Rehefa avy nadiadindry zareo dia nampidirina hôpitaly teny amin'ny teny Andohatapenaka. Dia ny fandraisana azo lazaina hoe nety sy nety ihany satria 1 heure taoriana natongavanay zay vao nisy tonga nanontany. Le PCR voalohany iny natao tamin'ny 7 Mey ariva. Nanao PCR indray lahady dia hoe manahoana ilay valy le PCR anay voalohany nefa izay ty fa prélevena indray dia tsisy nanome mihitsy fa hoe mbola tsy tonga ao aminay foana. Dia manontany Institut Pasteur izay nefa milaza ny Institut Pasteur fa tokony efa ho tonga any ny résultat anareo fa izay tsy manana fahefana hanambaran'izay aminareo fa ny any amin'ny hôpitaly ihany no manambaran'izay. Dia niinsista foana izay satria izay tompoko sady tsy nihinana traitement fa juste CVO fotsiny no tsisy sinina tsisy ninina dia somary ny aya kely ihany hoe ahoana zahay reto. Niaraka anay tao efa nisy cas positif anankiray dia hatreo zany izay dia nangataka aloha hoe mba hatokana trano tsy hitambatra amina trano misy olona efa tena prouvé hoe positif. Raha mba nivaliana izay dia mba hafa kokoa ny filaminan-tsaina anay marina fa mitandrina ilay mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana izay miasa aminao ao kanefa ny fitaovana ampiasaina maka tension izy tensiomètre eto ihany no entiny mifindra. Nanontany izay hoe résultat oviana zany le PCR anay négatif io le voalohany tamin'ny izay vao tonga ve sa le izay miprélevena tamin'le 7 dia tsy nahazo valiny fa hoe nareo négatif fotsiny dia mifindra ny village voara. Tonga teny amin'ny village voara indray zay nangamba zay teo amin'ny 35 teo eo ny tao amin'ny village voara. Dortoir tao amin'ny village voara Andohatapenaka no nasinanay. Tonga dia mitambatra tao daholo no ny douche sy ny WC anankiray kambanana. Izay nefa teo amin'ny ray dortoir teo amin'ny 20 teo angambany izay miaraka amin'ilay ankizy petabe. Dia teo zany izay ny vakisaina indray hoe raha sanatria misy cas positif anankiray amintsika rehetra rehetra izay mitambatra dortoir mitambatra ny trano fisakafoana dia tsisy avin'ilay dokotera nataony fa hoe nareo efa nangataka tamin'ny ministre ny fahasalamana
hoe hosarahana trano tsirairay fa tsy résolu moa zay zavatra zay dia tsy maintsy zao ny zavatra iainanareo fa miezaka nareo mba manaja le geste barrière. Namerina nanao PCR tamin'ny latsinainy teo lundi vao farany teo zany, dia niandra indray zany hoe après 48 heures no mivaly ty résultat nareo ty, dia teo zany dia nanomboka indray ny adi-tsaina aloha hoe manahoana indray izy ty. Nivalina test avany tsisy resaka taratasy fa tonga dia nidéclarena fotsiny indray hoe mody daholo nareo fa négatif. Ny alarobia hariva no niverina namonjy ny vady aman-janany Njara. Tantara hafa indray no miandry azy satria iverina eo anivony fiarahamonina izy.